androany fa 3 volana avrily taona 2024 ny tonga nanatrantaratasy filatsako fidina tao amin'ny Noveka distrika Antananarivo Avaradrano ny lisitra natolotry ny vovonana firaisakina Madagasikara any Malagasy izay no tarin'Andriamatoa Avitrain'Andriamosa be ny tanàna commune Sabotsina Mehana mitarika izany lisitra izany ary notrony pray lisitra aminy. Randriantsojimy Eliasina be ny tanàna commune Lasora, Rakotondranaivo Rivondravevala Lazasoa be ny tanàna Ambodrabeby, Raoely Arson Aja be ny tanàna Anjevagara ary tonga ny fanona tamin'izy ireo ihany koa ny be ny tanàna Ambomanambola, Ramatora Garson Soanatenaina Manatsialonina sy ny be ny tanàna Kadinandrina Andriamatoa Malala Nandrandraina Gérard Herzo. Antananarivo Avaradrano izay ekipa Noveka rehetrarehetra dia mandray anao raha-pifaliana tao. Afahantsika miaravatsika rehetra koa amin'ny kandidany firaisankina eto amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano izay taritany tenanay no lisitra ary Andriamatoa be ny tanàna Lasora faharoa dia misy amin'izao be ny tanàna Ambodrabeby sy be ny tanàna Anjeva no suppléant ary misy be ny tanàna Menataro manotsiny ny andro androany satria fikamarana be ny tanàna no anisany mandray andraikitra amin'izao vanim-potoana fametrahana fidiny solona voaka ny Madagasikara eto amin'ny distrika Avaradrano izao dia mirasoana aloha fidiny andraikitra eto anivon'ny Noveka ny distrika Antananarivo Avaradrano ihany koa izay soratiko. Récépissé de Poti manarana. Marasitraka madame Pesed. Sitraka nareo ato amin'ny Noveka Avaradrano mandray anay a. Commune 11 no mandrafitra ny distrika Avaradrano. Misy be ny tanàna 11 ihany koa zany a izay mety isy ihany koa ngamba mpifaninana aminay fa tsy mamenotra milaza fa any anjara toerana izay ary andray andraikitray. Izay moa zany dia andray andraikitra tandrify amin'ny fanaraha-maso Melo mandritra ary ao aoriana ny fifidianana izay heverinay fa anjara ngeza be ho raisinay sy ireo mpiaradia sy mpiara-dalana aminay ao anatin'ny vovonany firaisankina. Arahoana kosa fahitanareo no nareo no satatra andro maromaro to ariana amin'ny fisokafan'ny fandatsana ny taratasy firotsahako fidiny nareo no santatra androany efa andro maromaro lasa izay mbola tsisy mihitsy manahoana ny fahitanareo izay. Marina tokoa fa mifampiandro rasandraso angamba anarivany andro ny fitenena fa tsy mamenatra milaza fa ny fahavononanay a dia aseho anay a zany amin'ny alalan'izao fametrahana ny atotantaratasy filatsahako fidina zao. Dia izany pirofo anankiray anehonay aminareo fa vonona izahay a iroso amin'ny fifidianana ary vonona ny andresy ihany koa tsy andaniny fa tsy hoe andray anjara fotsiny akoa. Tanàna maromaro no mandrotraka kandida izay ny ray ina, ny ray hevitra, ny ray loha ihany koa ka isorana ireo be ny tanàna rehetra namana miara-ny salata amin'izay. Ny antony dia fahatsapanay fa azo lazaina marary ihany ny distrika Avaradrano. Raha ohatra ka eo amin'ny lafiny fambantsona na lafiny ara-tsosialy ka aminay be ny tanàna izay tokony andraikitra ny fotony na alala ny fahasahiranana sy ny tsinety izay misy teo aloha dia anitsy an'izany sy anovan'izany izay ary mba hipetraka ho tantara ny solomamboaka lany eo fantatra ny anarana, fantatra ny ataony, fantatra momba azy tsy sanatry ny vava akory tsy ho fantatro tapitra ihany mandahy mamenatra izany.